Resaka tany kosa indray dia fianakaviana manana tany mirefy 7 hektara etsy Betsaraina Ambomangakely no fantatra fa mandalo fahasaranana amin'izao fotoana izao vokatry ny fibodon'olona tsy fantatra ny tany izy ireo. Miteraka roiroy ny atany izay hita ho mateti-pitranga raha ny eny anivon'ny tribonaly manokana ohatra dia tsy manila andrara dia atany avokoa. Inona ny tena antony? Mety hoe ady lova fa misy ihany koa ireo olona izay mangataka tany amin'ny fanjakana rehefa mampiasa ny tany. Anisan'ny miteraka olana nefa izany no ny fisoratan'ny tany amin'ny olona kanefa mbola angatana ihany. Tranga izay nanjoy ireto fianakaviana, tany mirefy 7 hektara amin'ny commune Ambomangakely, fokontany Betsaraina. Jova voalohany izao no misy miezaka mikitika ny tany ary efa niakatra teny anivon'ny tribonaly ihany koa. Resy anefa ireo izay naka ny tany ka niverina tamin'ny tompony ny fahefana rehetra. Manana taratasy mazava ny fianakaviana ary nidina tena toerana nanantona ny firaisana Ambomangakely rehefa eny fa misy mitady aka indray ilay tany. 3 alina ariary isaky ny metatra toradroa no ivarotan'ireto farany tany ary fantatra fa mpikambana anaty antoko politika matanjaka eto an-toerana ireo mangataka ny tany. Tezitra mafy ny andaniny ka nijery fotony ny fahamarinany antota taratasy ka hita fa misy tokoa ny taratasy fangatahana ao amin'ny commune. Nanazava moa ny avy eo anivon'ny commune fa ny tribonaly no manome ny didy farany fa izy ireo dia mpanatanteraka fotsiny ihany. Zany hoe ny fipetrakan'ilay tantara zany dia ety commune Ambomangakely ao amin'ny fokontany Betsaraina dia manana tany eo zay tany 8 hektara. Io tany 8 hektara io dia efa anay mananay titre borné ananay autorité kanefa misy olona izay mipetraka avy eny amin'ny 67 hektara avy eny no tonga mangataka an'ilay tany milaza fa anao prescription acquisitive, zany hoe mitony tena le olona io fa nanajary an'ilay taninay. Izay tsy najariny mihitsy satria zahay menakavy ihany no mamboly vary eo sy mamboly ao amin'ilay toerana ary misy olona mipetraka ao amin'ilay toerana dia asa misy irahana vahiny sa irahana karana sa sinoa dia hoe hivarotra an'ilay tany 150 000 francs mètre carré dia manafatra an'ilay olona eto amin'loana ny mairie fa raha ohatra ka mbola mitohy zavatra io dia ifampitantsika hita raharaha. Efa vita ny fizarana ny tany nefa tsy tokony hisy ankoatra ny mpandova no mikitika ny tany hoatrany ny fanazavana izay nentiny andaniny. Betsaka ireo tranga hita toy izao miverimberina ary sarotra ny ivoahana olana eo amin'ny mbola fampanjakan'ny kolokolo eto amintsika. Afaka 12 andro moa no endrasana ny taratasy misy ny fanoherana na koa ny opposition any anivon'ny commune izay kosa vao afaka miverina miakatra eny anivon'ny fitsarana indray ny raharaha.